Zay no makasika an'iny fa nitrangana savorovoro kosa ny maraina teo tetsy amin'ny Tsena Tamboho Havana no ny fandaminana natao teny an-toerana teny. Mitatitra ny vaovao avy hatrany Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanaivo. Miisa 20 teo ireo mpivarotra andavanandro ety amin'ny tsenan'ny 17 hektara akaiky ny Havana. 17 kosa ireo mpivarotra manana badge fa tsy manana toerana andavanandro. Misy ny tetikasa izay napetraky ny commune. Manana projet zany commune metraka mpivarotra andavanana izay vinefa napetraka amin'ny ben'ny tanàna hoe tsena madio milamina sy mirindra. Dia rehefa avy eo mpivarotra manana badge sy ireo olon'ireo mapetraka ireo tsy manana toerana andavanandro. Manana toerana badge sa ara-dalàna dia mapetraka eo fa tsy manana toerana andavanandro ireo. Dia nanao fangatahana zareo dia nasiana soratra anarana tany amin'ny izay rehetra mangataka toerana zany. Misy ireo izay tsy nanaiky ny fandaminana natao raha ny fanazavana ny hoe ny tompony andraikitry ny tsena. Ilay mpivarotra sôlta tsy ara-dalàna fanenjinenjika tsena reny no miaraka amin'ilay karazany party etsy amin'ny ilany etsy. Ireo zany sady tsy manara-dalàna sady tsy nandrenaka any birao izy soratra anarana no mbola metraka an'ilay izy araka misy taratasy mihitsy zany nametrahana an'reto mpivarotra eto reto dia sady tsy mandeha any birao izy soratra anarana. Misy koa ireo izay milaza fa tsy tokony hivarotana ny eny amin'ny trottoir raha tsy ny andro tsena ihany. Ireo mpivarotra solda kosa dia nampiaka peu tamin'ity androany ity ary nilaza ny itory.